Ny farana tamin'ny ety androany ety kosa ilay varavarana misokatra izay nikarakarain'ny sekoly ambony IFJ izay nentin'izy ireo nampahafantarana ireo sampam-pampianarana misy ao aminy. Tratra ny tanjona araka ny nambarana Andriamatoa Ralaivao Moïse talelefitry ny IFJ. Ny tanjona moa zany raha ohatra teo amin'ny mpanomboana dia ny vinavinan'ny IFJ tamin'ny mpianatra izay tonga nitsidika ny salon raha tokony teo amin'ny 2 arivo teo dia efa natratra tany amin'ny 3 arivo tany ho any zany ny mpianatra no nitsidika an'ilay salon dia raha ny tena mitsotra angamba ampanatra tena ny tenenay fa tratra ny tanjona ary eo indrindra no mahatonga ny IFJ voatery zany zay no nanitatra ny toerana misy ny lalam-pifanana zay azo mpianatra andivosana ny fianarana eto amin'ny IFJ. Anisan'ny mampiavaka anay angamba raha tsy ampanatretena ihany ny tenenay raha ohatra ka misy kama ny institut d'enseignement privé dia ny IFJ angamba no azo tenenay voalohany eto Madagasikara manana zany hoe lalam-pifanana tsy vita fotsiny manana fa mafy ireo lalam-pifanana tahaka ny industrialisation, ny tertiaire, ny génie civil, ny paramedy, ny agro sy ny informatique zay azon'ireo mpianatra manomboka hatreo amin'ny taona voalohany ka hatrany amin'ny taona fahadimy na hatreo amin'ny master 2 ary dia ananany IFJ zay équivalence satria ny diplôme zay mivoaka ato dia manana tsara ny équivalence avy amin'ny fanjakana. Ny ankizy aminay vao eo amin'ny lalam-pifanana afa-tsy ny paramedy dia ny taona voalohany zareo no mianatra aty amin'ny ansalina. Ny taona faharoa kosa mpianatra dia tsy maintsy manao stage any amin'ireo orinasa ary eo avy hatrany dia efa maro amin'ireo mpianatra izay efa miatrika an'ireny stage reny amin'ny orinasa reny no efa fandrian'ilay mpiasa ny fandrian'ilay mpampiasa zany hoe fandriana amin'ny ahoana avy hatrany zany dia efa soritana zany fa tsara zany ny qualité de service, ny qualité d'accueil ary ny qualité misy des cours pédagogiques zay meny mpianatra zay meny IFJ ho an'ny mpianatra.